Jesosy tonga sondray andro amin'ny maraina vao maraina vao manomboka herinandro vaovao dia io ianao io tonga hitady an'Andriamanitra. Tena te hilaza amintsika fa noho ny amin'ny fahakekezan'ny fiavian'i Jesosy dia izao zavatra ataonao izao no atao hoe endrindrindra. Satria ny antony tsy hoe ho avy tsy ho ela ny tompo fa tena ho avy tampoka izy. Ary ny ilana amin'ny fanairana isan'andro dia satria raha vao tsy tairina ianao dia tsy taitra. Dikan'izay mila tairina isan'andro mba ho isan'ilay nitenenin Jesosy hoe miambena. Raha maraina ataontsika hisaotra ny tompo ankasitrao Andriamanitra fa isan'ny olona velonaina soamantsara ianao. Baiboly dia milaza fa raha mbola isan'ny velona izy dia misy antenaina. Dikan'izay miaraka amin'ny fahavelomanao zany ny fanantenanao indray. Atao inona fanantenana? Fanantenana ny amin'ny fahaiza-manao n'Andriamanitra amin'izay mbola tsy hitanao sy mbola tsy natao teo amin'ny fiainanao nefa niteneniny fa vitany sy hainy atao. Ary androany dia devoirantsika ny amelona fanantenana isaky ny miatrika an'Andriamanitra fa izay mbola tsy hitanao hatramin'izay ndray azon'Andriamanitra atao indray androany. Ao fantananao dia isaora Andriamanitra, tenenao Andriamanitra hoe misaotra betsaka anao fa mbola velona soamantsara. Mbola misy ilanao ny fijoroako mbola misy zavatra mila intsy koa ny anatiko vao tafody ao aminao misy zavatra mbola mila amboarina fa dia misaotra sy mankasitraka anao tokoa izay raha amin'ny anaran'i Jesosy manomboka herinandro vaovao miaraka amin'ny fahafenoan'ny famindraponao no taominao sy ny tarihanao tamin'ny alalan'ny fanahinao tonga soeto amin'ity toerana ity misokatra indray ny sekoly fiandohan'ny herinandro ary tonga izay amin'ny mampianatra indray satria fantatray fa ianao ny mpampianatra tsara indrindra. Misy zavatra tsy hainay misy zavatra tsy tadidy, misy zavatra tsy nampiarinay tsy hainay mampiatra azy fa mino izay fa eto amin'ny fanatrehanao dia hanampy anay indray ianao amin'ny alalan'ny fanamasina. Satria rehefa miatrika fiainana andavanandro izay dia mahatsapa fa ny teninao ny fahamarinana ary mangetahitan' izany fahamarinana izany izay amin'ity ora sy fotoana ity mba ho vokisana an'izany fahamarinana izany. Araka ny teninao Jesosy fa raha fantatrareo ny marina dia ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo. Misaotra betsaka ny amin'izao herinandro vaovao misokatra izao misaotra fa miaraka amin'ny fahavelomanay ny fanantenanay miatrika anao izay tompo miatrika zava-baovao. Misaotra fa havaozinao isa-maraina toy izao ny fahatsaranao, ny fiantranao sy ny famindraponao izay tsy misy ifandraisany amin'izay nitranga tamin'ny alina sy omaly sy tamin'iny herinandro iny fa vaovao be ho anay indray ny fonao ary teanao zavatra maro ianao raha manaiky izay hanokatra ny fony ary zany mahatonga anay manokatra fo tompo amin'ny etaeta sy fiandrandràna manome voninahitra anao izay. Eny tompo alohany anaovana aktivitena inona amin'ity herinandro ity dia mametraka izay ny fanatrehanao ho ambony indrindra sy ho loha laharana ary ho voalohany amin'ny zavatra rehetra. Ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tiaka mafy be tsika moa Jesosy ny amin'izany fiandohan'ny herinandro mahafinaritra be zany tenenina akaikinao enao ty hoe tena tsy mety reraka mihitsy hoe mbola tonga mivavaka foana hoe ary amaly anao io Andriamanitra hoe tena seriously zany azafady sérieusement zany rehefa miatrika an'Andriamanitra atao vaovao be ny any anaty. Mety misy zavatra mety hoe nitranga tamin'iny herinandro iny tamin'ny volana iny tamin'ity taona ity mety mbola tsy niova mbola tsy nivadika mbola tsy mbadika tsy mampaninona zany fa rehefa tonga eto anatrehan'Andriamanitra dia atao vaovao be ny atao fonao tompo hainao atao ny zavatra rehetra. Dia androany zao andreanao hiteny ampiteny misy zavatra ho voakasika anay zao ny anatiko any dia rehefa miala eto zao dia misy fomba fijery miova, misy zavatra voaraiko misy fahagagana mitranga, misy valimbavaka miseho misy fiovana sy tsapahittanana tsisy amainina mihitsy alatsinainy vao maraina. Alleloia. Tena efa misesisesy toliva tena tsy mety velona contre-attaque be mihitsy ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta aza mampitomany mpitoroteny tonga vao maraina eto ianao alleloia. Anao zavatra ny tompo reto mety ho gaga ianao hoe pastera esako miaona aminareo dia zany foana izay indrindra le izy tsy tokony hovery ao anatinao mihitsy ny fiandrandrano fa raha vao miaona amin'i Jesosy ianao misy zavatra be dehibe afaka hitranga amin'ny fotoana iny tsy maintsy manaitra anao satria diliren'le zavatra be dehibe tsy nitranga sy tsy niova dia le saina ny lasa
corrompu miatrika an'Andriamanitra toy ny hoe tsisy ninitranga fa toy ny hoe tonga de hoe eny e amboarina fotsiny toetra de tonga de valibavaka zany lova amboarina be toy ny hoe amboarina be fotsiny toetra de miomana ianao avy any an-trano any zany tonga de hoe isy marteau ndray zao a isy seringue ndray zao a fa tena milaza aminao fa ambadika ny marteau sy ny seringue a misy fahasoavana miasa eto a misy fitahiana afaka ameno zavatra eto a misy Andriamanitra miaino vavaka ary matoa ianao enony a de amaly anao izy a misy tanin'Andriamanitra afaka injitra eto akasika amin'ny fiainanao a zany rehetra zany tsy adinoina fa présent miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo sy tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy maza ho toerana vetivety ary ny andro pastoriady tsika zay vao mipetraka mantsy fa iny izy fa tonga mantsy alleloia skafatsika ny baiboly mazava ho azy fa dia ao amin'ny baiboly foantsika miainga ary ho voafitaka koa tsika raha tsy avy ao anaty baiboly no iainga ny baiboly mantsy dia rakitra anankiray a nomen'Andriamanitra ho antsika ao anatin'io baiboly io a dia nametraka haren'Andriamanitra nampanoratra karazana boky maro samihafa ao anatin'io baiboly io a Andriamanitra maneho a an'Andriamanitra ny baiboly manondro an' Jesosy a ny baiboly a iray manontolo tao anatina anjato taona ny misimisy ny nanoratana ny baiboly a karazan'olona mihoatra ny 700 nanoratra azy a olona samihafa tsy olona même génération fa ny zavatra nahavariana miresaka zavatra anankiray daholo ry zareo na zay nanoratra ny boky ny Genesis atao hoe Moïse ka hatramin'ny nanoratra ny boky ny Apokalipsia atao hoe John thème anankiray ihany no nitenen'ny baiboly Jesosy ny fanamasina rehefa miasa eo amin'ny toerana anankiray na miasa eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia ny zavatra révéleny a dia Jesosy raha avy manatrika fotoana anankiray ianao ka tsy nena fantatra an' Jesosy a dia mahafantara an' Jesosy ny objectif atsika zany dia ahafantatra an' Jesosy bebe kokoa arakaraka ny androsoan'ny fotoana fa maninona mila me mahafantatra an' Jesosy tsika arakaraka ny androsoan'ny fotoana satria izao fiainana izao dia potika rehefa nyaino menarana ny zanak'olombelona voalohany a fa tsy nyaino an'Andriamanitra ary mino fa narary voalohany teo fiainana Adama dia ny sofiny satria taony nampidiriny voalohany a ny fahotany tena mino an'izany a io zany zay ampidiranao fahotana dia eo marary voalohany ary zay mahatonga antsika tsy hoe hifantoka any amin'ny fanasitranana an'izay manjoanao fotsiny fa famahana n'le tena olana fototra zay voalaza anatin'ny baiboly fa rehefa tonga Jesosy a dia hanafaka anao a amin'ny fahotana sokafantsika matitoko voalohany dia faraiky amin'ny 20 vetivety amin'ny anaran'i Jesosy zao voalaza ny anjely rehefa nanao announcement izy ozy izy hoe hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany alleloia io anjely io resaka tamin'ny Josefa satria efa saika ametraka Maria manginginy Josefa noho ny amin'le toetra raha noho ny amin'le zafera be a zay programa hoe ho ataony mariazy mikotrokotroka tsara anisan'ny fianakaviana tena mba alleloia tao Nazareta zareo a kinanjo aloha atao amin'ny voambolana mahitsy tsara bevoka rahavehivavy nefa mbola tsy vita mariazy ary faran'izay mafy be fa Andriamanitra nomba Maria satria programa an'Andriamanitra le nabevoka amin'ny Maria meloha amin'ny mariazy fa Maria zay fa tsy ianao alleloia ianao a manana programa ho anao Jesosy amen ninina mety mitranga sy miseho dia zao mpanjiny Jesosy fa izy manana plana sy programa mipetrapetraka ho an'ny olona tsiraray avy eny am-pelatana ny fahefana afaka mela heloka afaka nadio atsika sy afaka nainga atsika vaovao androany zao nouvelle semaine afaka ho tonga nouveau départ tena mitsotra aminao fa tena marina zato isanjato zany afaka iainga vaovao Andriamanitra miaraka aminao raha mazoto ianao misy manatrika eto ve manetaeta hoe alors raha asiana fiaingana vaovao ty resaka ty foatra ny tena tsy mandeha misy ve zay olona zay mba tsangano ny tanany hoe reny tanany reny zay hidina fa mitiafa mafo an'Andriamanitra ary
afaka tena hanomboka tsika satria efa tonga kory pasteur Onjo reo a. Halleluja. Zay vao tena hanomboka amin'izay tsika zany. Eto mihitsy misainy tena loatra manao tara rehefa ty pasteur ty fa tonga dia tena teneniny eny ambony pilipitra eny. Fianakaviana ray ny atsika eto e. Halleluja. Aza atao fantatra hoe ny anaranao vao tonona eo ianao. Fa tsy maninona fa tonga soa foana na fidirana voalohany na fidirana faharoa. Zava-dehibe mifontsika misokatra ao an'Andriamanitra. Dia niteny ty anjely ty hiteraka zazalahy izy Maria ary ny anaranao izy tonga dia ataonao hoe Jesosy. Mission izy azy io amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Tena akaikinao problemana fahotana ilay izy hoe ary mivahany Jesosy zany hoe. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko voalohany 15 vetivety tombotsika amin'ny 14 amin'ny anaran'ny Tompo. Jaona mamangy ny fiangonana fito any Azia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Ary avy amin'ny fanafidy izay eo anoloan'ny seza fiandrianana. Ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehibe amin'ny mpanjaka amin'ny tany. Ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'irany. Afaka toiziny amin'ny 15 sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra ray ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Sekoly Fanasitranana afa-pahotany ianao. Mahafintana be izay teny izay zao. Ary andro manokana antsika dia hijery lohahevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe miombona amin'Andriamanitra ao amin'ny teniny. Manana opportunité be tsika afaka mandray teny avy amin'Andriamanitra ary ao amin'io teny iny no afaka miombona aminy tsika. Amen. Zavatra voalazany teny eto zao dia ny objectif an'Andriamanitra rehefa tonga olona izy tamin'ny alalan'ny personne Jesosy dia hanafaka atsika. Ary ny hanafahana atsika voalohany dia hanafaka atsika amin'ny fahotana. Jereo tsara fa rehefa manasitra ny olona anankiray Jesosy dia izao no teneny hoe voavelany elokauzy izy. Dia taitra ny olona hoe fa izy ianao no manana fahefana hamela ny elony. Tsy fantany fa Jesosy anie Andriamanitra. Ao dia ozy Jesosy hoe inona arozy izy moramora kokoa fa mitovy mantsy ilay vokatra. Ny lazako amin'ity lehilahy malemy ity ve hoe voavelany elokao sa tonga dia hoe bataony fandrinao dia ndanamody. Fa mety daholo raha vao milatsaka fotsiny io parole io dia tsy maintsy mitranga mivokatra. Fa ny tiako hanairana anao sy hanairan'ny Tompo antsika miaraka eto dia izao ao ambadiky ny fahotana misy aretina ary ny fiafaran'ny fahotana dia fahafatesana. Marina fa noreseny Jesosy ny fahafatesana ary tena nentin' Jesosy ny fahotanao. Fa rehefa nentin' Jesosy ny fahotanao dia tsy tokony hoentinao tsony satria efa nentiny. Dikan'izay tsy tokony mitondra fahotana tsony zany ianao. Ataovatra raha maheno tsara tsika hoe anaty sekoly Fanasitranana dia ny ao anatin'ny fo voalohany dia ny hoe marary androany dia ho sitrana zao. Manaintaina androany dia ho sitrana zao. Misy zavatra ohatrany tsy dia mandeha amin'ny laoniny amin'ny fahasalamako ato fa zao tonga dia nareo mitantara fa tamin'ny Betafy teo ny eo tany Nalavory za tsy tonga any fa eto aloha ny tonga zao dia ataovy zao ilay izy. Tena akaikinao ho atao foana ilay izy hoe fa afa-pahotana aloha e. Dia zareo ny tenin' Jesosy tamin'ilay olona anankiray izay nisitraniny. Ozy izy hoe ary amin'izao sisy zao izy dia aza manota intsony fandrao izy anjoanao ny ratsy kokoa. Voalaza ny bokin'ny Apokalipsy izy evakitsika fa Jesosy dia tia atsika. Io tsara ny elo amin'ny 15 afaka verina kevy ilay Apokalipsy chapitre 1 verset 5 anaran'i Jesosy ho an'izay tia atsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany. Zavatra anankitelo io mba ahafahanao miombona amin'Andriamanitra ao amin'ny teniny. Voalohany tianao Jesosy. Tena akaikinao tianao Jesosy hoe tenenio izy mety misy olona be dehibe any tsy tianao hoe tsy mampaninina zany hoe fa ny zava-dehibe hoe Jesosy tianao hoe sy tiaka mafy tsara ho an'ny Tompo. Sy tiaka mafy tsara ho an'ny Tompo. Ilaina ianao midepasy an'izay fahatsapan'izay. Tahaka an'ilay lehilahy narary nandritra ny 7 taona nametraka ny fanasitranany eny am-pelantanany izay afaka hibata azy
natonga azy ny tsara ny manodidina azy hoe tsy tia azy matoa tsy mitondra azy anatin'le rano zay etsehany anjely ndray mandesaky nyzay anendreny tompo dia sitrana zay olona voaloha miditra ao zany hoe nametraka ny tena no tsisy piti io lehilahy io fa tonga avy any ilay Jesosy fitiavana iregle an'izay problème zay mba tonga ty lehilahy ty tsy andry fitiavana manolona fa isitraka fahafenom-pitiavana avy amin'Andriamanitra fitiavana. Misy taona ny olona dia tena miandry fity, miandry tiavana. Ary nao fena tokantrano misy taona dia eny amin'ny maso no ahitana an'izay miandriandry tiavana, miandriandry zavatra. Nefa ny Baiboly dia mampianatra antsika fa ny fahasambaranao tsy avy any amin'ny olona fa ny fahasambaranao avy amin'ny zavatra nomen'Andriamanitra anao ka ataonao. Misy teny zay zao hoe ry zanaka ozy izy mankatoava ny ray aman-dreninao mba ho sambatra ianao. Zany hoe isika reto zany rehefa mankato ray aman-dreny dia tsy ny ray aman-drenitsika ny sambatra fa ianao. Tena akaikinao rehefa ankatoaviny zanakao ianao hoe teneny tsara izy rehefa ekeny zanakao ianao hoe tsy ianao ny sambatra hoe fa izy. Ary raha te ho sambatra ianao hoe dia ianao indray mankatony ray aman-dreninao hoe tsy mahay nitehaka ao an'Andriamanitra. Ny fahafantaranao ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra no misarika bonheur, fahasambarana eo amin'ny fiainanao. Voalohany, tiantsika Andriamanitra. Faharoa, namahantsika izy ho afaka amin'ny fahotana. Fahatelo, ny ran'i Jesosy natonga anao ho afaka amin'ny fahotana. Io ran'i Jesosy io efa latsaka, dikan'izay efa disponible zany le fanafahana anao amin'ny fahotana. Ny andraikitra sy ny anjaranao dia miaina le fahafahana zay efa napetraka Andriamanitra ao amin'ny Kristy fa ianao androany maraina io zanak'Andriamanitra efa afa-pahotana ianao io. Ohatrany tsy mampino zany, ohatrany tsy mampino zany raha ny fahalavona mety iainanao. Fa androany maraina mampatsiaro anao amin'ny anaran'i Jesosy fa efa zanak'Andriamanitra afa-pahotana ianao sady tsy mahay manota intsony. Efa zay ianao. Taloha natongavan'i Jesosy tany ivelan'ny trano ianao ny sakanany devoly tsy ho tafaverina ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Fa rehefa tonga Jesosy dia efa ao an-tranon'Andriamanitra ianao no asainy devoly hivoaka. Atsika ve zany? Zany hoe rehefa mandray an'i Jesosy ianao ka mahazo ny fanamasina dia hamasiny ny fanamasina ianao, sanctifié ny fanamasina ianao dia ianao zany efa sanctifié fa asainy devoly mivoaka mba ho désanctifié. Ohatr'izao le izy. Taloha ao anaty lavaka ianao tsy avelan'ny devoly ho tafavoaka. Amin'izao efa tsy ao anaty lavaka intsony ianao no asainy devoly miverina anaty lavaka. Raha zay ianao tsy de, ary raha zay ianao tsy ve na ka mihitsy arany. Satria efa fantatrao fa tsy tokony hiverinao intsony ianao dia mbola miverinao indray ianao. Misy zavatra mbola tsy azo zao matoa mbola miverinao ianao. Ary zay no ilana ny fanampim-fanamasina mba hisokatra ny ao anatinao ahazo ny zavatra resan'Andriamanitra hoe lozana io fahotana io ary tsy loza hoe androany ihany fa loza ho amin'ny mandrakizay ianao. Eka Jesosy anie tia ahy. Ho an'izay tiantsika namahantsika afaka amin'ny fahotantsika. Ny proof fa niraisinao ny fitiavan'Andriamanitra dia afaka amin'ilay fahotana ianao. Ianao zany manana fanohanana avy amin'Andriamanitra fa raha ao am-ponao ny etaeta hoe za te ho afaka amin'ity zavatra tsy tiako ty, toy izy Andriamanitra hoe za koa aty amin'ny camp-nao anafaka anao anampy anao ampatanjaka anao eo akaikinao réconforter anao amin'ny fomba rehetra avy aty amin'ny côté-ko izy Andriamanitra ho ataoko ny zavatra rehetra mba tsy ho latsaka ao ianao fa miangavy ianao mivavaha mandrakariva mba tsy hidiranao amin'ny fahakapana. Amen. Ao amin'ny Jaona 7:12 minaran'i Jesosy zao voalazan'ny Baiboly. Ry malala mangataka mba hambina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany.
tena ao am-pon'Andriamanitra ny ahafahanao miaina fahasalamana eo amin'ny vatanao. Fa zao a tian'Andriamanitra anao hitandrina ny fahasalaman'ny fanahinao sy ny ainao a amin'ny alalan'ny fampiasanao safidy anda fahotana. Avereny hoe safidy manda fahotana. Avereny zay. Avereny farany zay fa tompoko hoe safidy manda fahotana. Amen. Maro amin'ny olona no mijanona fotsiny eo amin'ilay hoe salama amin'ny vatana. Zanak'Andriamanitra tsy maintsy salama. Zanak'Andriamanitra tsy maintsy matanjaka. Zanak'Andriamanitra tsy maintsy tafavoaka, tsy maintsy tafita. Tena ao am-pon'Andriamanitra zany fa tsy mahamaika an'Andriamanitra. Eo amin'izay ilay misy différence mazava be. Satria ny mahamaika an'Andriamanitra dia ny ahita ny fiankinanao aminy ho maro toerana sy tanteraka. Tsy ianao karakaraina amin'izay manjoanao vetivety androany fotsiny, fa le mandrakizay no manin'Andriamanitra ao anao mba tsy ho very. Ny fomba fampiasantsika safidy dia tena arahan'Andriamanitra maso akaiky faran'izay akaiky. Satria raha vao diso ny fampiasanao safidy dia misy lalana diso dia misy vokatra diso. Maro amin'ny olona miteny hoe ny zanak'Andriamanitra tsy maintsy salama. Fa Paoly zao nomen'Andriamanitra révélation mihoatra, tena mihoatra. Roa apatelin'ny epistily izy daholo nanoratra azy. Ary raha tsy nanaiky hanoratra izay rangahy zay dia be deaibe tamin'ny mysterin'Andriamanitra no mbola tsy nisokatra mandrak'androany. Satria zay le programa sy vanim-potoana misy saison fanokafana miaraka amin'ny fampiasana mpanompo manokana. Zany hoe tena nilaina ara-potoana ny fisian'ny fony Paoly disponible teo am-pelantanan'ny tompo mba hanokatra ny mason'ny fiangonana ahalala bebe koa momba ny toeran'ny fiangonana manoloana an' Jesosy. Ny révélation tena nentin'ny Paoly mantsy dia révélation momba ny mahafiangonana ny olona. Ny Jauna ny révélation tena maha Jesosy azy fa misy zavatra mifamehnao. Amen na? Dia zao raha tsy nanoratra ireo olona ireo dia misy zavatra tsy fantatsika foana mandrak'androany. Satria ny tena ao am-pon'Andriamanitra ho anao io dia saro-piara izy ny amin'ny fomba fampiasanao safidy amin'ny zavatra azonao isafidianana. Voalohany, ny fahotana safidy. Teny hoe kaikinao ny fahotana safidy hoe. Amboary mihitsy aloha sainao andro amaraina hoe. Teneny izy. Tsy mitrangatranga ho azy zany io hoe. Misy safidy mivilanao zay hoe. Satria raha vao mitentsika hoe nitrangatranga ho azy dia ohatrany hoe tsy izy idiran'ny safidinao fa ohatrany hoe nitereny ianao na ohatrany hoe parazary. Za mahita fa c'est bizarre raha zay izy. Satria napetraka Andriamanitra eo amin'ny safidinao foana ny zavatra rehetra. Paoly teny an'ity karazana révélation ity nisy fotoana anankiray izy niteny tamin'Andriamanitra tompo. Tena mahafinaritra be le révélation voaray mahafinaritra be ny fampiasanao maty matetika tsika eo izy tena efa maty matetika izy zany tsy hoe maty indray mandeha fa maty matetika dia foazon'Andriamanitra foana. Fa zao nitenen'ny Paoly misy tsilo zay izy tena mba orangamba esory zay proof fanasitrana tamin'ny mosaran'ny Paoly aza maro mino fa tsy mosara tsony nefa napetraka Paoly teo amin'ilay toerana nisy tsilo nampanaintaina azy. Mosara, akanjo, serveta efa natao teo daholo. Fozy Andriamanitra hoe tsy any aminao ane baolina Paoly andraso eo alleloia. Dia niandry ny tenany teo tokoa Paoly satria nieritreritra ngamba n'izy fa any aminy izy matoa nomena fa nanome leson'Andriamanitra hoe nataoko don ny guérison fa za afaka manafoana ny guérison iny à tout moment. Dia mijery Paoly zay metrahantany sitrana, zay tsofony rano sitrana, zay torinteny sitrana à distance amin'ny zavatra be deaibe fa ny anazy tsy sitrana. Dia ahoana zany le hoe maniry mba ho salama sy ambiny amin'ny zavatra ohatra ny ianao tahaka tsy zanak'Andriamanitra zany Paoly ve? Dia isy amintsika ve sahiteny fa ianao ve zanak'Andriamanitra kokonoa Paoly zany ve? Raha ny zavatra mba nataon'ny Paoly ho an'i Jesosy sy ny fiovany te hanaitra ny tompo hoe possible mandalo ny fanentaina sy ny fampahoriana sy ny mety aretina kely mandalo izy
fa ao anatin'ireny apatsihivin'Andriamanitra anao fa na ampiasain'Andriamanitra ny fanasitranana ary ianao tsy anao ilay fanasitranana fa na ianao ampiasainy koa ary mba mangataka fanasitranana any amin'ilay tompony sy le nanaiko kapohana eo amin'ny toerana zanak'olombelona rehetra mba ho votsitra mahaimaim-poana ilay fanasitranana. Atraiza ny importance n'izany zavatra omen'Andriamanitra antsika zany anatin'ny saina atonga anao tsirehare. Dia mivaly tenin'Andriamanitra hozy izy Jesosy tamin'ny Paoly, Paoly ampoanao ny fahasoavako. Tenenina akaikinao, tsy ny zavatra omen'Andriamanitra anao no ampy hoe, fa ny zavatra vita no anao hoe. Ny ampy antsika rehetra sao sekoly fanasitranana andro maraina dia ny fahafantaranao sy ny famerenanao ny sainao ary ny fahatongavan-tsainao andro maraina fa nisy anankiray izay nanaiko kapohana teo amin'ny toeranao. Narasa tsy narary zany? Ohatran'ny tao tsy mamaly tsara ianao. Anindry anankiray sy tonga amin'ny kapohana vedika dia mamaly izy hoe marasa tsy marary. Marasa tsy marary zany kapohana zany e. Marary be zany. Ditanareo, raha nanaiky Jesosy arary eo amin'ny toeranao dia tian'Andriamanitra ianao tsy arary tsony ao aminy. Raha nanaintaina izy ny kapohana dia tsy tian'Andriamanitra tsony ianao anaintaina. Hitanareo, izay fifandraisana mampifamatotra anao amin'izay vitan'i Jesosy zay important be. Ny tsy tian'Andriamanitra zany dia ianao le misetrasetra be fotsiny andro maraina, zanak'Andriamanitra tsy natao arary alleluia, avy eo nefa misy migraine, roa minitra fotsiny migraine. Aza mba mahevanao le any amin'ny raha lireny ty olona ty zany narary endo ray andro migraine ray andro tsy mijanona zany mampitapy zany. Andraso ny azavaiko anao tsara, tsy hitanao zay atao atotona amin'ny rindrina misy efa nanandrana hoe maika marary azonareo fe zany. Tena akaikinao, tsy enao zanak'Andriamanitra misetrasetra hoe teneno izy. Tsy manana droit ianao io hoe zay mazava. Tsy manana droit tsika reto amin'ny zanak'Andriamanitra. Le droit mantsy égale la grève. Eno io tsara. Efa zanak'Andriamanitra zay fa mba tonga sekoly maraina dia zao ve ny fahasalamako. Tianao iova ny fahasalamanao dia aza miteny ohatr'izay tsony amin'Andriamanitra. So dia tsy avy aminy io. Avy amin'iza pastera? Tsy haiko. Mba ianao no ametrako fa fa mizy tokoa moa zany io. Asa mihitsy fa misy olona efa tantaraiky anao hoe misy olona eo akaikiny hoe voisin-nay mamoaka ohatry ny kaopy zay zareo isa-maraina dia atsipiny eo amin'ny varavarana mihitsy. Le olona amin'io avy misotro manotsam-bava dia mba ataony eo. Hitanao diabolisena daholo ny zavatra rehetra. Tena akaikinao tsy voatery ho ratsy ny olona hoe ka. Teneny izy tsy voatery ho ratsy ny olona hoe. Tsy hitan'ny Paoly izay notenenina, le fanasitranana nomena azy tsy mandaitra aminy. Satria hozy Andriamanitra hoe tsy hoe nomeko an'io ianao dia tsy hankina amiko intsony. Hitanareo amin'izay le ohatrany hoe misy manatany dao metra tanana fa ny tanana lavory sy ny tany betafa ary tonga dia zidina teo ny aoko. Tonga dia mampitodika an'Andriamanitra mijery hoe maninona? Tsy antso anahy. Andriamanitra ndre manao fanasitranana misy bouton zay hoe power. Izy aloha tsisy hoe glory tamin'izay hoe power. Dia izy manapotsitra hoe ohatrany hoe jiro zany dia ianao zany miaraka amin'le lampy hoe za manana jiro, za manana jiro. Taon'Andriamanitra dia miala amin'ny pile dia ianao sy le jiro tsy mirehatra sisany eo mba hahafahanao miankina aminy. Fa nanome ny zavatra ary ianao natao hiankina amin'le mpanome anao ambara-pialanao eto ambonin'ny tany. Nametra tanana amin'izay Paoly, miala ny tsilo aminaran'i Jesosy. Mandidy ianao ary tsilo, miala aminaran'i Jesosy. Tapaka ho anato indray ary le tsilo roatra ka tsy mety miala ary. Dia manjavona aminaran'i Jesosy. Mitsahatra amin'ny fanaintainina tsy hiala ary le tsilo. Mivomivo zany le vavaka atao satria tsy mety miala le izy. Fôzy izy Andriamanitra. Paoly ampoanao fahasoavako. Ary ny heriko ane tanterahana amin'ny fahalemenao enao mitarain'io mety be mihitsy ny amin'le heriko. Satria raha vao le mizesizesita kely iny ianao dia tsy mety amin'ny heriko iny.
zay mahatonga milaza andro maraina ampitenen'ny tompo hoe tsy zanak'Andriamanitra natao izesitsika hoe salama, natao salama, tsy anjarako ny aretina. Marina daholo zany, fa miankina amin'izay nataon'i Jesosy salama satria nisy nikapohana ho ary noho ny amin'izay diakaboko izay tsy hanao tsinitsinina ny fomba ny kapohana azy amin'ny alalan'ny betizy kely andohany izay marary mafy no kapohana azy tamin'izany. Raha tsy tiana ho any an-taina intsony Jesosy dia ajanono betizinao io. Ajanono ny fahotanao zao da zatra miresaka amin'ny zazakely. Ajanono ny fahotanao io. Tena azo. Tena kaikanao azo ajanona io hoe. Alleluia. Ao ihany koa ny mieritreritra indray hoe rehefa tonga Jesosy dia nividian'i Jesosy daholo ny fahotana noho izany na sendra manota renao ho tefa nividiana io. Ndro maraina milaza aminao fa tsy marina zany. Ozizy Romanina 9:2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Maro amin'ny olona miteny hoe aza manao fanitsiana be tsony fa fivazam-panatran'ainy be zany sady fahateretsaina be zany fa rehefa ao amin'ny Kristy tsisy fanameloana tsony. Dia ny question voalohany apetraka ny olona manota be ohatran'ny tsy ao amin'ny Kristy akory renao. Dikan'izay le tsy fisy fanameloana ilainao tsy en position akory ianao hisitraka an'ilay izy. Ao amin'ny Kristy misy an'iny. Donc zany le olona miteny hoe tsisy fanelo aza fanameloka fa tsisy ngamo misy fanameloka eto e. Baiboly ny resahana ne hoe tsy mety ny ataonao dia le ataonao tsy mety ny mahatonga an'le teny anameloka anao e. Dikan'izay ny tsy fisiany condamnation tsy eo amin'ny toerana misy ianao io fa ao amin'ny Kristy. Ka raha ao amin'ny Kristy ianao dia tena félicité sy miarahaba anao fa tena tsisy condamnation. Za pastera tena reky vao maraina mihitsy ao amin'ny Kristy olom-baovao le ao amin'ny Kristy ne. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Jesosy tena sarotiny satria ny John teneniny ao amin'ny Matthieu 7:2 ka hatramin'ny 3:20. Ave ngambany ty ngambany farafakely ndray mandesa-kerinandro tsy maintsy miverina eto amin'ity altary ity. Tena voninahitra ao an'Andriamanitra satria mba tsy hisy an'le maro iteny ianao hoe efa nanao croisade zay, efa nanome vola amin'ny fitorina filazantsara, tilikambo firy Andriamanitra ny efa natsanganay, clavier firy ny vidinay, pastora firy ny toananay. Ozy Jesosy marina ianao amiko amin'izany andro zany hoe tompoka tsy fantatro anga zay tsika lele niaraka e. Zay aloha zany dia efa indisy somary tsy dia tsara loatra hoe vao miona dia ela be vao mifankafantatra. Zany hoe misy zavatra tsy tadidy zany ao. Matoto tsy mifankafantatra amin'ny fifankahitana voalohany. Dia ozy ireo olona ireo zay ne le hitanao na aminany tamin'ny anaranao zay. Dia mijery Jesosy. Nampiasa ny anarako zany ianao. Namoaka dia minita amin'ny anaranao zay. Délivrance be tsisy ohatry zany. Efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao zay ane. Tsy tadidinao nga le centre ngeza be sy le hoe bus zany vidinay ho anao zany sono tena ny Andreas Vekel sono anankiray ho an'izy rehetra fa ny anay sono be anankiray ho an'ny olona anankiray. Asa be zany. 7:20 ho Jesosy aminy ambarako marimarina aminy hoe tsy mba fantatra akory nareo hatr'izay fa tsy hoe voamaly zany hoe hatramin'ny fotoana voalohany nanambarany retolo reto hoe tombokotomboka zany dia efa tsy fantatra Jesosy ry zareo. Miala amiko le réaction amin'ny tsy mba fantatra nareo fa andao tsika nokana fotoana mba hifankafantatra bebe kokoa. Fa vao hoe tsy mba fantatra nareo teo amin'eo tonga dia miala amiko izy ianareo mpanao meloka. Ka ny mpanao meloka dia sady tsy fantatra Andriamanitra no asain'Andriamanitra miala eo aminy. Ny fanontaniana opontsika dia mba hoe hiala le aretina. Fa ny teny tongeto sao dia anao no esorin'Andriamanitra eo aminy. Raha miziriziry eo amin'ilay fanaovana eloka. Jaona 9:1 aminaran'i Jesosy. Za koa dia tsy manameloka anao. Zay le Kristy. Mandehana. Ary amin'izao sisy izao dia aza manota intsony. Lay Jesosy tsy manameloka anao no miteny fa ao aorianan'le tsy fanameloana dia tsy mahazo manota ianao. Ty tsy Paul nanoratra na hoe John na Timoty na iza
fa Jesosy mivantana no nyteny teto tsy manameloka anao izy a fa aza manota intsony. Amen. Mety miteny zany tompo zao hoe afahako amin'ny arety tratra ianao, esoriko daholo izay setroka tsy izy rehetra hatramin'izay nampidirinao tao, fa amin'izao sisy zao aza mampiditra setroka hafa-tsony, aza mampiditra setroka saribao. Lefa any mitsotsotra indrindra aloha mazava angamba le izy ny fanafan'Andriamanitra tena misy ary masonao ahita andro amin'ny maraina. Fa ny anisany ampitondrain'Andriamanitra n'le fanafahana ny fampijoroananao mba tsy hiverina anapotika ny tenanao rapitso. Dia hoana pasteur fa teny efa be ne izay fanapotena nataoko tamin'ny vatako izay mbola ho raisin'i Jesosy fe misy teny mampatatsa be izay mihitsy ny tenen'ny Paoly zay manapotika ny tempolin'i Jehovah, tempolin'Andriamanitra dia mba ho potena sy horavahana izy pasteur. Za mihitsy zany le horavainy sy ho potena ve? Ianao taloha. Fa le ianao vaovao ho atsangany andro amin'ny maraina, homeny câlin ho afahany ary ho gaga ianao fa zavatra namatotra anao amapolopolo taonany andro amin'ny maraina andre fahatsapahana ianao, fa tsy te hanota intsony, tsy te hanondrana intsony, tsy te ho lavo intsony. Zareo tsara nytenen'i Jesosy eo Matthieu 5, misy kafy anie Matthieu 5 hiditra amin'ilay pratikitsika. Alleluia. Sambatra ozy izy ao amin'ny 9 minaran'i Jesosy. Sambatra ny nona sy mangetahita amin'ny fahamarinana fa izy no ovokisana. Ny fahafampo dia ao amin'ny fahamarinana. Ny marina sady manafaka anao ny mahafapo anao. Ny fahafampo eo amin'ny fiainana, ny fahavokisana eo amin'ny fiainana dia tsy avy amina zavatra irinao tanteraka, fa avy amina fahamarinana irinao omen'Andriamanitra anao. Ny marina aminao an Jesosy ianao, tsy andevoly zany ianao. Mety mandre feo foana ianao anay ianao tsy andevoly zany ianao, an Jesosy ianao. Ny raha an Jesosy nefa nalatsany hividianana ianao, manatompo ianao ary ny tomponao andro amin'ny maraina mampatsiaro anao, avereno tsara fotsiny sainao fa tsy ianao ny tompon'ny tenanao, tsy devoly ny tompon'ny tenanao fa Jesosy ny tompon'ny tenanao. Amen. Dia apatsy isan'andro zany, tsy anaty vatany ity, an Jesosy ty vatany ity. Marina anankiray zao zay. Marina faharoa, nametraka natiora vaovao ao anatinao Andriamanitra. Io natiora io, natirany mihitsy ny nalefany ao anatinao. Ary io natiran'Andriamanitra io dia ahatonga anao hony ankahala fahotana. Hitanareo ve le fanampian'Andriamanitra? Ny fanampian'Andriamanitra anao tsy hoe tarihana ianao mba tsy ho alaim-panahy. Fa ny fakapanahy sy ny sedra sy ny testa misy eo amin'ny fiainanao dia izao mpanompon'Andriamanitra hoe miverena tsara fotsiny ao amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra efa mandanja mialono zavatra hitranga hisedrananao, satria efa niferany fa zay ho zakanao ihany no avelany hitranga eo. Tenenino akaikinao zany, fakapanahy zakanao io manjo io hoe. Avereny zay, fakapanahy zakanao io hoe. Araka ny tenenin'ny Baiboly hoe. Dia le izy eto amin'izay le izy hoe, le izy tsy hoe fakapanahy zaka be fotsiny mokon-doha, fa fakapanahy zaka araka izay nolazain'Andriamanitra. Zany hoe monsieur référencé amin'ny zavatra voalaza amin'ny Baiboly le fijoroanao, fa tsy hoe monsieur référencé amin'ny expérience personnelle nalalovanao tamin'ny mbola kely sy ny mety ho ratrapo nalovana hoe zay koa rangahy zay koa efa nafoy foana fa tsy problème koa za manderery zany. Tanao le lasa taimbava ny ratra, maratra dia lasa miteniteny foana, satria tsy ho vitanao zany ny fiainanao. Indrindrandrindra zao raha mijery hoe aminao io tanao io anderery ianao io, tsy possible zany. Mety nisy fotoana mety ny saina hoe tsy atao inona koa mivavaka. Nandalo an'izany taoleny atao inona koa mivavaka. Za efa niaina an'izany misy talohan'ny na converti atao inona koa mivavaka. Tadidiko tsara misy tao amin'ny fiangonana nisy andray tamin'izany. Za manontany hoe taiza fa tamin'izany. Dia raikitra ny asan'ny fifoazana mpiandry. Dia nakeny aloha mpiandry rehetra miaraka amin'ny akanjo.
tena mitsangana mihitsy aho hoe za tsy mila. Dia lasa mivoaka. Ataoko hitan'zareo mihitsy ny hoe tsy mila an'izany dia lasa mivoaka. Taona vitsivitsy tao aorianan'izay. Za amin'izay le mitondra baiboly ery anoloana ery. Dia misy tanora tonga dia mitsangana. Dia to dia fantatro hoe Andriamanitra tsy azo vazivaziana. Zay afafan'ny olona ihany no tsinjainy. Ka tsy hainao no planifie ny fiainanao hoe za pastera mieritreritra mihoatra amin'ny farany taona fa mba hanao la vie kely. Jésus anie la vie sy tehaka tsara ao an'Andriamanitra. Raha hanao la vie ianao ndao hiaraka aminay fa ato misy la vie Jesosy. Fa le eritreretinao iny l'amour iny. Tsy hoe l'amour hein. Tsy diso zany prononciation zany izy menakavy tena c'est pas l'amour, c'est la mort. Fa afatesana le izy. Tsy hainao no miplanifie. Fa Andriamanitra manomana planina hoe eto amin'ity toerana atao hoe eo atapin'ny samireraka miandry azy eo dia eo Andriamanitra miandry ianao. Dia iny ianao avy any tena renao mihitsy hoe tena valaka reraka fa eo Jesosy manangana anao, mampahery anao, mitahiry anao mba tsy ho lavo, mba tsy ho reraka ary mba tsy ho raraka intsony. Misy zavatra napetraka Andriamanitra ao anatinao. Sokafin'ny Romanina 5:5. Resantsika teo etaeta. Tena akaikinao mila mangetaeta hoe tsisy ninona mitrango eo amin'ny fiainanao hoe raha tsy mangetaeta ianao. Hitanareo zay no mahatsara le miainy toroteny dia mamaky baiboly dia mampiditra ny programa netaetanao ao amin'ilay karazana toetra n'Andriamanitra mahafinaritra be niainan'ireo mpanompo teo alohanao na tonga n'Andriamanitra nijoro nanotrona an'ireo olona ireo. Rehefa mamaky zany tantara Moïse ianao dia za Moïse zany no olona faran'izay malemy fanahy indrindra. Dia nisy fotoan'Andriamanitra nyteny ndana ozy izy hoentiny zanak'Israely fa za tsy hiaraka aminareo. Fa noho ny amin'izay teniko izay dia ho tonganinareo. Raha io tany Kanana io matimaty anareo dia mandehana any fa efa nomaniko le izy. Tsy mandaingy amin'izay teneniko fa zavatra anankiray fotsiny tsy ho ataoko za tiaraka aminareo. Ohatran'ny mahita olona midongo zany mahita n'Andriamanitra miteny hoe tany Kanana misy zavatra be dia be, prospérité, nation libre, ndanareo izy fa za tsy hoany. Mahafiatoko nareo izy Andriamanitra. Dia fantatrao ny tenen'i Moïse toetran'olona tsy mahafiatoka. Halleluja. Ozy izy Moïse aleonay mijanona aty amin'ny désert miaraka aminao toy izay mankany tany Kanana nefa tsy any ianao. Halleluja. Mampiteny ihany koa hoe tsy mampaninona koa izay manaintaina kely vetivety fa eo ianao fa eo ianao. Amen. Sokafantsika ny Romanina 5:5 vetivety amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe amin'ny andininy 3 Romanina 5:3-5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy izany hafa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza. Fa nga tsy fivoriana fanalana fahoriana ve ty ivorianandrao maray ty? Iny zany tenen'i Paoly zany asainy mifaly amin'ilay fahoriana indray. Tena akaikinao misy zavatra ao ambadika ilay fahoriana hoe. Oza to dia misaina hoe ambadika ny fahoriana misy famangina, misy fieretator, misy tena cake sy chocolat. Tsy izay fotsiny. Alleluia. Ary eo ka mba tsy izay koa anatin'ny sainao rehefa misy fahoriana eo amin'ny tanàna. Mazava angamba zay. Misy fieretator indray dia misy fety indray. Tena tsy fety rehefa ohatrandreny fa fiarahana miombona amin'ny fianakaviana sy fanalana fahanginana. Aoka isika hifaly amin'ny fahoriana. Satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana. Ny tena patience authentique dia ny fahafahanao miandry ao anaty fahoriana. Efa manana an'i Jesosy ianao mazava ho azy. Ary ny faharetana dia mahatonga fahatsara-panahy voazatoetra. Io fahatsara-panahy voazatoetra io dia toetra n'Andriamanitra voasedra izy amin'ny dikateny fototra, zany hoe tsy fahatsara-panahy ihany fa faharetana, fahatokiana, fandeferana, fanetretena, fahalemem-panahy, zany hoe éprouver, tester
approuvé. Ianareo ve dikan'izany? Norme, conforme. Ajany keo zay fa mivady zavatra feto. Tsy hoe nomena fotsiny le toetra, fa toetra nandalo testa. Mety teny ianao, za pasteur tsy mila testa. Raha soary. Miditra avion ianao, dia zao tenen'le piloty. Miarabantsika ny ano moa fiteny commandant de bord teny gasy. Ny mpanamory voalohany dia miarabanao ary samba ny andro any vao hitondra fiaramanidina za matahotra. Ny lesona dia manambara fa tsy maintsy menjera vao mahay mitondra ka faly miarabantsika fa anio hiaraka nidintsika. Hainao réaction-nao voalohany, voaka ianao. Satria commandant de bord mbola tsy testé. Zay no mahatonga an'le commandant de bord alohan'ny maha-commandant azy dia tsy maintsy aloha izy copilote aloha. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia nandray toetra an'Andriamanitra. Io toetra an'Andriamanitra ao anatin'io efa disponible. Mila tonga saina ianao ny amin'ny fisian'ny toetra an'Andriamanitra ao anatinao. Anisan'ny fifoazam-panahy voalohany iainanao dia ny fahafantaranao fa napetraka Andriamanitra ao anatinao ny toetrany. Tena akaikinao, misy toetra an'Andriamanitra ao anatinao e. Dia zao amin'izay, iny tamin'ny fotoana nandraisanao an' Jesosy. Fa rehefa mandeha ny fiarahanao amin'i Jesosy, dia ampandalovon'Andriamanitra lalana ianao mba hahafahan'le toetra an'Andriamanitra ao anatinao ho testé. Mila testena tsara io mba ho tena izy no mivoaka eo. Zay no mahatonga anao rehefa avy mandray an' Jesosy dia ohatra misy lalatsarotra kely lalovana ao anatin'ireny mampifikitra anao amin' Jesosy. Ny programa an'Andriamanitra ao anatin'ny zavatra velany hitrango eo amin'ny fiainao mandrak'androany tahaka ny oentinao eto andro amin'ny maraina io dia ny hahatonga ny ao anatinao hiaika sy hanaika fa natao hiankina dépendance totale à Dieu. Zay ny programa an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mba tsy handeha rery ianao mba tsy rehareny amin'ny herinao na ny sainao na ny fahatandroanao fa amin'ny andro mpiainanao dia nanao fahatsapana eo tompo tsy vitako rery ny fiainako fa miankina aminao dia ao anatin'ireny le lalan'ireny misy fiaretana satria ozy Jesosy zay miara-miaritra amiko no miara-manam-boninahitra amiko. Aiza le fiaretana? Le za marary ve le miaritra pasteur? Tsy zay. Le za tsy manam-bola ve zany le miaritra? Tsy zay. Le fiaretana ao anatin'le aretina ianao miady amin'ny tenanao mba tsy ala amin'Andriamanitra. Zay le fiaretana. Ao anatin'le tsy fisim-bola ianao tsy manaonao foana mitaditady solution ivelan'Andriamanitra dia miady amin'ny tenanao ianao. Iny le fiaretana kely hanomezanao voninahitra an'Andriamanitra amin'ny sitrapony. Mba ho marina sy ho tanteraka amintsika le tenin'ny Paoly hoe tsisy asaraka anay ozy izy amin'ny fitiavan'i Kristy ninninona mitranga sy miseho eo. Io toetra voasedra io rehefa tonga ao anatinao dia ozy izy hoe mahatonga fanantenana. Ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra ny 5 satria ny fanamasina izay nomenantsika no nentiny nampidina amin'ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Tena akaikinao aza taitra amin'ny fahoriana hoe menara faharetana ao anaty fahoriana hoe amen. Zany hoe maika mampifikitra anao amin'Andriamanitra. Zay le izay avy reny hoe miombona amin'Andriamanitra ao amin'ny teniny hoe io lalana lalovanao io amoaka vavolombelona eo Andriamanitra. Fa zao aseho io amin'Andriamanitra fa miankina aminy ianao. Aseho io amin'Andriamanitra fa milaza ianao. Aseho io amin'Andriamanitra fa tena tsy vitanao rery io raha tsy miaraka aminy ianao ary raha tsy manaiky izy hiaraka aminao. Amen. Ao aorianan'izay misokatra ao anao ny fafahana fa raha marary ianao andro maraina dia afaka hositranina. Raha misy zavatra manjoanao dia afaka ho tonga amin'ny fanampian'Andriamanitra satria mendrika ho any izay miankina amin'ny tanteraka ny amahana izay manahirana ny olona eo. Manasanao hitsangana ao afantananao dia isaora Andriamanitra ny fonao manontolo. Ankasitrao fotsiny aloha ny fahatongavan'ny teny andro maraina na mangy antsika miaraka teto.
Misaotra ray amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta any amin'ny asarbidin'ny programa, fotoana, fitondrana, fitariana. Misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra betsaka ny amin'ny fandaminanao ny fiainanay. Ampatsivinao zay amin'ny tian'io ty tokoa fa natao iankina aminao. Natao iankina aminao amin'ny androm-piainanay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa natao ho salama tokoa ny zanak'Andriamanitra. Fa ambony ny fahasalaman'ny vatana hita maso dia nampatsivinao androany fa tonga ianao hanafaka anay amin'ny fahotana. Misaotra betsaka fa efa napetraka ato anatinay ny natiranao vaovao sy ny toetranao ahafahanay mijoro. Ary raha misy ny lalatsarotra, raha misy ny lalam-pahoriana, dia mampianatra anay ianao hiaritra, anana fanantenana mitombona sy marina tsara ary maro toerana mba tonga n'ilay toetranao atao anatinay ho voasedra sy ho voazahatoetra. Tsaroviny tsiraray avy izay tonga eto androany maraina. Tsarovy izy tompo eo amin'io manjo azy io. Tsarovy izy amin'izao fiandohan'ny herinandro izao amin'ny anaran'i Jesosy. Apetrao amin'ny faritra marary ny taninao ankavanana dia hivavaka ho anao dia hifampivavaka tsika. Mety ho vava, lo, vavony, any anaty articulation tsy hay. Mety any anatin'ny fo mety eo amin'ny fiainanao. Dia tsika hampiasa fo miaraka hivavaka tsika. Mino fa ren'Andriamanitra ny sentim-ponao. Hitan'Andriamanitra koa ny dingam-pandrosoanao tena iankina aminy ninninina mitranga sy miseho eo. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, matsiaro izay ny sakrifisy nataonao. Matsiaro izay ny diakapoka ny aretanao. Tena miverina izay amin'izay efa nataonao. Miverina izay amin'izay vitanao anay. Tsy mionina fotsiny hoe efa nomenao ilay fanomezana fanasitranana. Fa tsy afaka nisy fanasitranana hitranga eto raha tsy ny anaranao nomena voninahitra tamin'izay niaretanao. Noho izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, manonona fanasitranana feno eo aminao. Eo amin'io ametrahanao tanana io, mety ho loha, mety ho maso, sofina, orona, vava, ativava, tratra, kibo, vavony, tratra, ny taovany anaty rehetra mandraisa fanasitrana amin'izao rastona izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mety ho sepitsepitra, mety ho sinusite, mety ho asma, tsy haiko hoe inona ny mety ho anarany, mety any amin'ny lamosina, mety ho vesatra, mety ho any amin'ny tongotra, any amin'ny taovam-pananana, any amin'ny tranonjaza, tsy haiko hoe aiza le izy fa tononoko amin'ny anaran'i Jesosy kosa andro amin'ny maraina fanafana sy fanasitrana feno eo amin'ny fiainanao. Io arety manjoanao io, aretin-doha io, mitsatra zao maraina izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Iroso amin'ny herinandro vaovao ianao dia omen'Andriamanitra fiadanana vaovao, fiainana vaovao, ary minao fa ho sokafan'Andriamanitra ny programa vaovao anao, programa ao anatina fahasalamana ary ho voatahiry zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Raha amin'ny anaran'i Jesosy tsarovako io tsiraray avy amin'izay sujet de prière nentiny teo aminao sy mety ho antony koa tongavany eto. Mety momba ny tokantranony zany, momba ny hoaviny, mety momba ny fianarana, mety ho fianarany zana, mety ho asa aman-draharaha, fiainam-panahy, mety ho fiainam-bavaka, miaraka manokatra amin'ny fona izay mampiasa amin'ny fona ifampivavaka mba isan'izay valianao izy ireo amin'ity maraina ity. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy verina masa sy manan-kery avy Nazareta, misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Mahazo toerana vetivety ary dia anao fanatitsika voninahitry ny tompo vetivety anao fanatitsika famezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ny programa antsika rapitso dia sekoly mpamana olana ary mpanompon'Andriamanitra pasteur Rodolphe no ho avy eo ho voninahitr'Andriamanitra. Anasana antsika mpitiavana zany dia sekoly tokantrano amin'ny larobia ary somary sabotsy zao ery amin'ny trampokon'olona kely somary iva sabotsy maraina dia programa etsy amin'ny trampokon'olona Analakely amin'ny semaine ambony mitohy foana ny sekolitsika eto amboarany planina sy ny programa mpiainana mba ho isan'ny olona manomana ny mandrakizay ianao ao anaty fahamarinana. Amen. Ny tenin'Andriamanitra voaraintsika eto dia tokony arahanao famakiana tenin'Andriamanitra anetrano. Mila mamaky baiboly ny zanak'Andriamanitra. Amen. Hitantsika ny tompo anatin'izany programa izany. Eo vita ny fanaovantsika ny fanatitra mpitiavana dia hitsangantsika dia omenanao ny tsodrano ahafahanao mamakivaky indray ny semaine. Manasanao hitsangana ary raisy ny tsodrano izay tonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo
hitanao ny Jehovah ka hiaro anao a ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao a anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka nome anao fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mandehana fa tena olom-baovao tokoa ianao tehirizy ny fiainana mandrakizay izay nomena anao a mijoroa dia mameza voninahitra an'Andriamanitra amin'ny zavatra teneninao amin'ny zavatra ataonao amin'ny zavatra saintsainao amin'ny fitondra tenanao mba ahafahan'ny mahazo aina mikarakara anao tsofina rano sy tonoana anaran'i Jesosy ty herinandro ty ho herinandro tsara ho anao herinandro ahafahan'ny fiombonanao amin'Andriamanitra mitombo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tononona amin'anaran'i Jesosy fa mety ny zavatra rehetra izay hatrehanao satria mifamatotra amin'ny fijoroanao zany manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mahato izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny mahato izao anareo amen. Teny Jesosy daholo.